Indray-mbava eo amin'ny vaovao manasongadina ny sehatra ara-diplomatika kosa nankalazaina tamin'ny tsy andro anitsiarina naterahany mpanjakavavy Britanika kanisy ary ny fanamariana izany tsy naterahana tetsy amin'ny trano fonena ny masivo Britanika alarobia fotoana iray moa izay nafana ihany koa nanasongadina ny fifandraisana eo amin'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara. Ny fankalazana ny fahatsiarovany naterahan'ny mpanjakavavy Britanika izay nankalazaina teto amin'ny fonenan'ny masivo Britanika dia tandrify tokoa amin'ny ametrahan'ny malagasy ny fanantenany, mamelan-damosina ireo olana nosedrena nandritry ny 5 taona lasa ary manorina firenena demokratika mahomby raha ny fanamariana izay noentin'ny lehiben'ny masivon'ny Grande-Bretagne Timothy Smart nandritry ny lahateniny androany. Maro ireo sehatra iarahan'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara raha ny voalazany ary efa taonjato maro rahateo no nisy ny fifandraisana teo amin'ny rotonta. We give 15% of support through the European Development Fund. We're one of the largest donors to the UN, to the World Bank, to the IMF, to the African Development Bank. Ny fanjakana Britanika raha ny voalazany no miantoka ny 12 isanjato ny famatsimbolan'ny asa fampandrosoana ao amin'ny vondrona Europeanina ary anisan'ireo mpamady vola be ny firenena mikambana sy ireo fikambanana mirafitra amin'ny fanjakana Britanika ao ihany koa ny banky iraisam-pirenena, ny banky afrikana momba ny fampandrosoana, ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary ireo fikambanana iraisam-pirenena samihafa. Misy ihany koa ny fiarah-miasan'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara eo amin'ny sehatra ara-piariana sy fampandrosoana ary eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Notsindrin'ny lehiben'ny masivo Britanika fa mahafaly azy ireo ny fiverenan'i Madagasikara ao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena. Zava-dehibe ho an'ny fitondrana Britanika ny fifandraisana ny Madagasikara ary manantena ny fiverenan'ny fisokafan'ny masivo malagasy any Londres ny tenany. Vonona ihany koa ny fitondrana Britanika iara-iasa amin'ny sehatra lehibe toy ny demokrasia sy ny zon'olombelona, ny fampananjana ny rafi-pitantanana mahomby sy lavorary, ny ady amin'ny kolokolo raha tsy laza afa-tireo. Ny ministry ny raharaham-bahiny izay nisolo tenan'ny fitondrana malagasy dia nampatsiafa fankalazana ny nahaterahan'ny mpanjakavavy Britanika voalohany ity teo aorian'ny fiverenan'ny fisokafan'ny masivo Britanika eto amintsika. Anisan'ny manamora ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny firenena rotonta raha ny voalazan'ny lehiben'ny diplomasia malagasy ny nananganana ny antenimieran'ny varotra Britanika malagasy. Ity fankalazana ity moa dia natrehan'ireo lehiben'ny masivo vahiny miasa sy monina eto amintsika, tao ihany koa ireo solotenan'ny fikambanana iraisam-pirenena ary nisy ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta no nanome voninahitra ity lanonana ity.